Faly mivahiny ao an-tokantranao tsirairay avy amin'ity androany ity indray izahay atao mitarika Vero Ranaivoson. Manona ny fiadanana sy ny fifaliana ary ny fahasoavan'Andriamanitra ao amintsika tsirairay avy sy ny ankohonantsika. Faly izahay mbola hifampizara aminao eto faly izahay mbola hiara-idera, hiara-itsaoka ary indao sika androany tsisy hoe mpijery sy mpandray anjara fa andao hiaraka hideran'Andriamanitra amin'ny fo iray saina iray, andao hiaraka hiditra eo amin'ny fanadrian'Andriamanitra, andao hiaraka hiantso hangataka ny fanahy masin'Andriamanitra hidiny eo amin'ny tokantrano tsirairay avy androany. Maniry an'izany koa ve ianao? Manaiky an'izany koa ve ianao? Isika tsirairay avy dia tsarovy fa mpandalo ihany eto amin'ity izao tontolo izao ity, amin'izao fiainana izao. Ho avy ny fotoana hijoro tsirairay eo anoloan'ny fitsaran'Andriamanitra isika. Ary efa tsy ho ela intsony izany fotoana izany izay hiverenan'ny zanak'ondrin'Andriamanitra haka ny fiangonana haka ny zanany. Hoy ny Apokalipsy toko 7:1 hoe ho avy fainganao tany mafy izay anananao mba tsy hisy aka ny satroboninahitra ao. Tany mafy izay anananao mba tsy hisy aka ny satroboninahitra ao. Miteny koa ny tompo toy an'izay 12 ihany amin'ny anaran'i Jesosy hoe izay maharesy no ataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitra ary tsy haly eo intsony izy ary hosoratako ao aminy ny anaran'Andriamanitra sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra dia Jerosalema vaovao izay midiny avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ary ilay anarako vaovao. Lehibe ny fampanantenana omeny tompo antsika raha maharitra hatramin'ny farany isika izay maharesy ozy izy. Noho izany dia mila miady isan'andro, miomana isan'andro, manolo tena isan'andro isika mba hahatonga antsika ho anisan'ireo firy tsy intimy endry miara-miakatra rehefa ho avy any amin'ny raolandry Jesosy. Vonina ve ianao ary mino fa vonina ianao ary mbola tsy vonina ianao dia androany ao anatin'izao fotoana izao dia aza miala maina eto fataovy izay hahatonga anao ho vita fihavanana amin'Andriamanitra. Vonina ve ianao? Jesu fununa feganao rahivuni varavarana kawaviza pakachani fufumbatini andao itsenazi apifalinisi feifa uaveneni tumpajani azi apakachisa efanyanjias uavinja Jesu fununa feganao rahivuni varavarana kawaviza pakachisa efanyanjias kuasa devarin ametatanire fisi manumanawansi fituiranao paradis ku meumanahianao iau namilai pamuntianao fenui injani sulikau
vindray Jeso vonona fe ianao raha ivony varavarana kao avy sapakatra ny fofombatiny andao itsenazy ampifaliny isika fefahoavany ny tompondrainy azy apakatry izay efa miandry azy ho avindray Jeso vonona fe ianao raha ivony varavarana kao avy sapakatra ny fofombatiny ry dada sy ry neny ry zoky sy ry zandry niany fanariko te iara hiakatra andeha rehefa tonga ilay fotoana any isika indray no iao dia any isika indray no iao dia any isika indray no iao Amen, amen. Mino fa risy lahatra ny amin'izany tokoa ianao hoe mila miomana isika isan'andro. Misaotra an'Andriamanitra tokoa tsika satria izy dia mifona ho antsika. Mifona ho Jesosy Kristy dia mifona ho antsika eo ankavanana isan'andro na andro na alina. Ary misaotra ny tompontsika satria isika dia nataony mpandresy ao aminy Jehova no heriko sy fiderako fa efa famonjenahy izy. Izaho no Andriamanitra ka ankalaza azy aho. Dia Andriamanitra ny drazako dia anandratra azy aho. Isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Isika dia manoatra noho ny mpandresy ao aminy. Satria izy no efa nandresy talohantsika. Mandresy mandrakizay tsika. Rehefa miaraka amin'ny tompo ka dia mahireza ary tsika androany ataovy ampinoany izany hery izany. Fagagan atanao tsy misy zavatra tsy anao atao miasit ny herinao tsy miova ianao nananganao tamin'ny Lazarus reko ny feonao ny antsoay ankehitriny matoky ao raiky fa ataonao izany ainao atao ny zavadretry fa ianao lay mpandresy amin'i ady tsy ho resy mandrakizay aiky ianao mpandresy antrany zavadretra ayatao amnery ny fanahy masinao reko arivo baobao ny fovato opainao ny mandaretra dia arotanao mianze tonight Jericho ankehitriny matoky ao raiky fa ataonao izany ainao atao ny zavadretry fa ianao lay mpandresy
manay andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Noho izany dia raha manana an' Jesosy ianao dia matokia fa efa natao ho mpandresy ianao, satria ilay velona ilay mahery indrindra Jesosy Kristy ilay fanantenana ny voninahitra no efa ao anatinao. Amin'izao fotoan'izao antsika dia aleontsika hifantoka amin'ny Jesosy Kristy tanteraka. Kanto loatra ny reto ny fitiavan'io Jesosy io e. Rehefa tafahombona aminy isika, rehefa tsapantsika fa eo ny fanatriany dia midiny eo ny voninahitr'Andriamanitra ary feno voninahitr'Andriamanitra koa ny fiainantsika. Hoy ny mpanao salamo 7:520 hoe iza no ahy any an-danitra tahaka anao, ary tsy misy etỳ ambonin'ny tany ozy izy iriko toa anao. Ao amin'ny salamo 7:20 ihany koa 1:7 dia manao hoe fa tsara no ny aina ny famindramponao, ny molotro hideranao, ny molotro hideranao, ny foko hideranao Tompo, ny amiko rehetra Tompo, dia hideranao fa efa namonjy ahy ianao ary ao ambany aliko ny elatrao iobiko mandrakariva. Na dia ao mpandriko azy aho dia ianao no saintsainiko ary mananatra ny foko, mamiko loatra ny eo amin'ny fanatrianao Tompo. Tsy misy arena ananako mihoatra no ianao, fa ianao ny zavatra rehetra amiko Tompo. Raha reraka aho dia ianao ny mampatanjaka, raha potraka dia ianao ny manangana. Eny Tompo, taiza tokoa moa ny nisy aho kanefa dia natsangana aho aho. Very tsisy fanantenana fahasoavanao no nananganay, mahantra nefa tsy noadinoinao no
traony ainao hoay natsanganao ka velo ny ianao nananganay fasoavanao natoy zao ay nanavotray Sasana tamrana watumpo Nkeitri Latino tina Domina wanza Awaminao Sana kawatumpo Ianao nuraiko misotranao fa nidiny ianao nisoranay teo amin'ny azo fijaliana nitsangana tamin'ny maty ianao ary naniraka hoty aminay ny fanahy masinao fa hoy ianao hoe ary azo hery ianareo amin'ny ilatsahany fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerusalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farany tany. Tsaronay Tompo tamin'ny andron'ny Pentekosta ireo apôstôly dia niangona teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra. Ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofo ka nahenika ilay trano niangonany. Ary nisy lela maro mitary inafo nisy eo taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'ny olona avy. Izao andro izao dia andronao fanamasinao. Maniry mangetahety izahay. Aoka ianao irotsaka indray Tompo.
andro solaninao oentiny onjany fanahinao eo ny ankofako amin'andry amanitro andriamanitra ny fiainako lay mahalala izay mombay na tsy hilaza ainao ny etaetako Wampafatarina
Misaotra fanamasino fa tsapanay tokony fahafenoanao eto amin'ity toerana ity sy mikasika ao. Miafinao mandrehitra ny fananay indray Tompo. Ary ankehitriny izay Tompo dia ho eo fanatrianao tokoa ary hitsaoka anao. Halleluja. Andriamanitra ianao, mitady ianao fatratrao, maniry ianao ny fanahiko. Eto amin'ny tany maina sy mangitana tsy misy rano. Toy izany mijereko anao tao amin'ny fitoeranao masina, ahitako ny herinao sy ny voninahitrao. Fa tsara no ny aina ny famindramponao, ny molotro iteranao. Toy izany no isaorako anao, raha mbola velona koa aho amin'ny anaranao no nanjatako ny tanako. Halleluja. Mahafaka soa ny fanahiko ianao Tompo. Halleluja. Iza no ay any an-danitra toanao. Tsy misy ireko ety an-tany mihoatra noho ianao Tompo. Ianao ilay zavatra rehetra eo amin'ny fiainanay. Ianao ilay arenana fenina Tompo. Sarobidy lavitra noho ny volamena azy. Halleluja. Erikiana orarera kau Areni zay katsaikyu Zavadretra mikiana Sarubidno ni vulamen Tsisy ataka lukuanao Zavadretra mikiana Jesus, zanakuj bentika ianao. Jesus, zanakuj bentika
kuniena chureet nuentinao kamitauka zavachecha mikiana